Ivavaka sika ry havana. Tianay ianao Jesosy, ary sitraky ny fonao indrindra raha tianao amin'ny fonay tokoa izahay. Misaotra anao noho izany izahay. Ampianarinao zay Jesosy fa ny fitiavana amin'izay tiavana ianao dia andraikitra sarobidy hikarakarana ny fiangonanao, ny mpiray tanindrazana aminay. Ampio zahay rehefa namasina mba ho afaka maneho isanandro, tsy amin'ny teny fa amin'ny asa, zany herin'ny fitiavana mazoto mikarakara ny hafa izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Amen. Isaorantsika ny Tompo ry havana amin'izay hamangiany antsika hatrany, tsy hadinon'ny Jesosy Tompontsika ny namangy ny mpianatra fa izay izy nihidy aman-trano tamin'ny fotoan-tsarotra, ary tsy mbola hadinony ny mieritreritra, miteny sy miasa ho antsika koa ankehitriny. Ny tenin'Andriamanitra izay novakiana tamintsika androany dia ilazany ny tenany fa izy Andriamanitra dia tena mpiandry. Davida ry havana amin'ny salamo izay nataony, amin'ny salamo 120 dia nilaza mazava, Jehova no mpiandry ahy. Ity Jesosy ity, izy tenany arak'izay lazainy Jaona 10 dia mitolo-batana ka milaza hoe izaho no mpiandry tsara. Fa amin'ny tenin'Andriamanitra anjarantsika androany, indrindra izay lazainy filazantsara masina araka ny Jaona, dia misy filazana matanjaka momba ny Petera sy ny hanaovana fanazavana momba ny Petera no antony, fa izay ahalalana sy ahafantarana ary anekentsika kristianina rehetra fa manana izany toetra mampanota izany koa isika, ary mampahery sy manatanjaka atsika amin'izany ilay tompontsika, ilay nombona tamin'ny hazo fijaliana fa nitsangana ho velona. Petera manao fanekemponona matanjaka dia milaza hoe ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Petera manao fianianana matanjaka fa tsy hisaraka amin'i Jesosy na oviana naiza naiza. Indrisy anefa fa Petera mbola tsy manomboka akory ny ady fa voatonga hisambotra fotsiny Jodasy ny mpiaradia aminy, efa nanala ny sofiny Malko. Na Petera nanao fanekemponoana rehefa tsy nanaiky izay nilazany Jesosy ny lalana izorany amin'ny maha zanak'Andriamanitra azy hiditra amin'ny fahafatesany ho famonjena ny mpanota, dia nilazany Jesosy hoe mankanesa ato ivoako ianao ry Satana. Ilay manao fanekena no lazainy Jesosy koa hoe Satana. Fa ilay nianiana nanao fanekena matanjaka koa fa tsy hisaraka amin'i Jesosy, indro nanala ny sofiny Malko ka notenenin'i Jesosy mora hoe ampidiro amin'ny tranony ny sapatrao.
Hatrany hatrany dia hita ny kilemany Petera, na dia maneho finoana aza izy. Ary rehefa tongany tokoa samborina Jesosy, efa nilazaina ihany hoe raha tsy misy akomaneny telo, efa andà ianao ry Petera. Fa indro tena nandà tokoa Petera. Tsy arak'ilay fanekemponona nataony, tsy arak'ilay fianianana nambarany, indro mandà tokoa. Ary loza zany. Fa hoy Jesosy, zay mandà eo anatrehan'ny olona dia ho lavitra kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa nandà ity lehilahy ny finoana ity. Rehefa maty Jesosy nalevina, dia hoy Petera, andeha hiverina hanarato aho. Tena tsy aho mihitsy izay joroany ho lehilahy ny finoana. Fa tamin'izany dia nanarina azy Jesosy. Ka raha tsy nahazo na inona izy nandritra ny alina tamin'ny fanaratoana, nandre ny tenin'i Jesosy dia nahazo tondro be dia be. Ry kristianina malala, manjoantsika isan'andro, izany hoe teseho lehilahy na vehivavy matanjaka amin'ny finoana, ka anjoindrisy tsy mahajoro, mora lavo, miemotra, mangatsika. Fa Jesosy kosa manangana anao. Jesosy kosa mampahery anao. Izany izay nilazainy tenin'Andriamanitra teto androany. Intelo nandà Petera, fa intelo ampanekena koa Petera. Ry Simona, Petera, moa ty ava ianao. Intelo be zao ny fanontaniana. Ary tamin'ny fanotelo ny aza, mahery loatra vera lazainao hoe saika sosotra ngaharainy. Dia hoy izy, tompoko, ianao malala fa ty ianao aho. Ahoana ary izany? Mandà an Jesosy intelo izy, tsy sosotra Jesosy, mbola milaza aminy hoe tiako ane ianao ry Petera e. Fa rehefa panekeny Jesosy izy, teo sosotra ka manao hoe efa nanaiky aho voalohany, efa manaiky aho faharoa, mbola inona ty fanontaniana ty, tsy fantatrao ve fa ty ianao aho. Fiainantsika amin'ny mahampanota-ntsika ry hava. Izany te hijoro tsara ho lehilahy na vehivavy ny finoana zany, kanjo matetika dia lavo, miemotra, mangatsika. Fa amin'izany indrindra te hanangana anao koa Jesosy. Dia manontany izy, moa ty ava ianao. Matetika dia resahantsika eny anivon'ny fiarahamonina eny no hoe tia molotra. Amin'ny fiteny malagasy aza dia ahitana zavatra maro azo atao fity varavarana, tiana ihany fahatositosika. Eny amin'ny resatsika isan'andro eny ny fitiavana. Fa tsy hita inona zany eo amin'izay tena fiainantsika ny fiainana kristianina marina. Tsy miseho zany. Zany indrindra no anontanian'i Jesosy intelo amin'ny Petera eto, moa ty ava ianao. Ho an'ny filazantsara araka ny Jaona ry hava, no hoe tia dia tsy resaka. No hoe tia dia tsy asa fotsiny koa. Fa no hoe tia dia misy fifamatorana am-po, misy fifandraisanaina, ary tsy mijanona ho teny fa hita maso sy azo tsapaitanana. Ary zany no fanontaniana
izay averimberiny tompo Andriamanitra amin'ity mpanompon'Andriamanitra ity Petera sarintsika menakavy mba tsy ilaza fotsiny tsika hoe tia, tsy eritreritra fotsiny tsika hoe tia, fa mba hisy zay tena firaketam-po sy firaisan-aina tokoa amin'ilay tiantsika dia Jesosy voalohany. Io dia tsy hafa fa ny fahazotoana indrindra hihaino ny feo. Matetika dia adikan'ny olona hoe fahazotoana iteny koa ny hoe tia. Fa eto dia tsy indrina mazava tsara, fahazotoana hihaino ny feon'ilay tianao dia Jesosy. Fa izany ry havana, arak'izay lazain'ny tenin'Andriamanitra anjarantsika eto, dia misy andraikitra lehibe sy sarobidy. Zavatra indroa no ilazany Jesosy azy, fahano ary ny ondriko. Fa zavatra roa no lazainy Jesosy, fahano sy andraso. Raha alaitsika vetivety ny hoe fahano ary ny ondriko, tsy hiresahatsika ny isany firy, na hiresahatsika ny maizy azy kely sa lehibe, fa hiresahatsika ny hoe mamahana ny ondry, manome sakafo ny ondry, na ny Ezekely nilazan'izany, na ny Petera nilazan'izany, na ny filazantsara nilazan'izany. Manana andraikitra lehibe izay tia an Jesosy hamahana ny hoe fahano ary ny ondriko, dia ilazana indrindra ny fanolorana, fanomezana ny sakafo mahavelona. Aza milaza fotsiny hoe ho an'ny mpitondra fivavahana dia mitoriteny izy amin'izany, dia zay. Aza miteny fotsiny hoe ho an'ireo manana andraikitra manokana toy ny mpiandry, diakona, mpampianatra sikolalady sy ny sisa, dia manomana lesona ho an'ny mpianatra, dia vita. Fa izay sarihana ny saintsika amin'izao, fahano ary ny ondriko hoy Jesosy, dia iantsonantsika indrindra amin'ny fahazotoantsika hiaino ny feony, dia ho fahazotoantsika manaraka an'izany tenin'izany, ka arakaraky ny ahabeny tenin'Andriamanitra ao anatintsika no ahafahantsika miteny zavatra tsara koa. Fa arakaraky ny tsenanantsika n'izany tenin'Andriamanitra izany ao anatintsika, dia ampiteneniny izay mitoetra betsaka ao anatintsika isika. Raha tafatoetra tsara ny fitiavana noho ny fiarahana amin'ny Jesosy, dia ho afaka miteny teny tsara, teny mahasalama. Hoy ny teny malagasy, ny vava soa sakafo, ny teny ratsy adidy. Fa amin'izay tsy ananatsika ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy, tsy ananatsika ny tenin'Andriamanitra velona, dia ampiteneniny izay mameno ny fotsika isika, fankalana, fanenjehana. Ary gaga ve ianao fa zary fiainana iaina ny maro ankehitriny, ny mikirakira ireo tambajotra serasera sy ny teknôlôjia vaovao samihafa. Dia gaga ve ianao fa any amin'ny tambajotra serasera sy ny fampiasana teknôlôjia samihafa no miariary indrindra ny fifandranitana sy ny fifamelezana.
Tsy misy izay tanteraka. Fa izaho manokana dia sady miaina no mampianatra. Nahoana re raha mba hifampizaratsika tenin'Andriamanitra, hifampizaratsika fiainana tsara amin'ireny tambajotra serasera reny. Nahoana re raha mba tsy fenoitsika zavatra ratsy sy fifandranitana na fifamelezana ao anatin'ireny fitaovana ireny. Hoy nilazany Petera voalohany azy amin'ny 4:1-10. Izay miteny aoka ho toy ny milaza tenin'Andriamanitra. Ataovy ho zava-dehibe amin'ny fitiavanao an'Andriamanitra ka hitiavanao ny mpiarabelona, ny tsy miserasera afa-tsy hanolotra izay tsara, mba tsy hiteny afa-tsy teny mahavelona, mba tsy hiteny fiantsiana, fankahalana, fifandrafiana, adilahy, ka miteraka rivotra manepotra ao amin'ny tontolo misy anao. Nahoana no manaiky ho fiasana amin'izay tsy avy amin'Andriamanitra, hamafy korontana, fa tsy mba hampitoetra fiadanana. Hoy ny tenin'Andriamanitra, tiavay ianao fa hanohariny ondriko. Meteza hihaino izay lazainy Jesosy aminao isan'andro, ary meteza hiteny izany ho an'ny maro manodidina na mifanerasera aminao isan'andro. Harena sarobidy izany. Fa hoy koa ny tenin'Andriamanitra, andraso ary ny ondriko. Ity dia fisakanana ny loza, fisorohana ny fahafatesana. Ary zany ny mpiaradia amin'i Jesosy, izany izay mpiandany amin'Andriamanitra, manolotra fiainana, misoroka ny fahafatesana. Tena tandindomindoza maro ny fiainantsika. Tena hodidinina fahavalo maro ny fiainantsika. Ary tsy misy ataony fahavalo ny fanjakan'Andriamanitra afa-tsy ny handrava, ny hamotika, ny hanala izany fiainana omen'Andriamanitra antsika ao amin'i Jesosy izany. Tsy misy ataony afa-tsy izay ampialantsika amin'izany. Ary izany indrindra no nanontanian'ny Tompo Jesosy an'i Petera hoe, moa tiava ianao intelo mba hisian'ny fanekena intelo ka ahazoana mandray andraikitra lehibe ny fiandrasana ny ondrin'Andriamanitra. Eny, raha ny fitondra fivavahana tokoa angamba, hoy ny fijery maika rehetra. Tsy maintsy hanao izay hahavelona ny fiangonana, fa tena raharahan'ny mpitondra fanjakana koa hitadiny hoe inona ny fisorohana ny loza rehetra mba tsy hanimba ny vahoaka. Fa tena raharahantsika mpiaramonina koa ny hoe inona no hisorohantsika ny loza tsy ho tonga. Taitra be ahalina amin'ny 7 alina mahazo antso avy any Toliara milaza hoe président ny vadin'ny pastora Ranina dia nitofirin-dala eo amin'ny sofiny. Maty ve ho aho? Mbola velona fa efa tonga eto Toliara ho tsaboina avy any ambanivohitra.
hodindinim-pahavalo isan'andro isika ka antsoin Jesosy mba samy handray andraikitra, samy handray andraikitra, hisoroka, hisakana zay rehetra mety ho endriky ny loza hanimbana ny aina. Efa oray volana sy tapany zao dia nahazo baiko isika rehetra mijanona ao an-trano. Tsy faniriana hibaiko fotsiny hoe mijanona ao an-trano, fa tena fisorohana ny loza, tena fiarovana ny aina. Zava-dehibe zany. Tamin'ny voalohany dia nanaiky mora ihany ny rehetra hoe eny mijanona ao an-trano, fa aty aoriana be dia be ny fanazavana mba tsy ahazoana mijanona ao an-trano, ary tonga ny fanomezan-tsiny samihafa hatramin'ny hoe voay amin'izay ny fiangonana. Aza variana mijery ny tenanao irery ny hafa, fa ny maha-kristianina anao tsy ianao sy Jesosy tebo, fa every tsara ny mahasarobidy ny hazo fijaliana ianao sy Jesosy eny, fa ianao sy ny fiarahamonina koa andraso ary ny ondriko hoy ny tenin'Andriamanitra. Manana didy isika hanao zay rehetra azontsika atao hanasoa ny fiarahamonina misy antsika. Tsy zavatra kely izay atolotra somenantsika, ary tsy mahay vandanja ny adidy sy andraikitra andrasana amintsika tsirairay avy. Ry fiangonana malala, ry malagasy mpiray tanindrazana, aza lany andro mifanenjika, aza lany fotoana mifanaratsy, aza lany fotoana manome tsiny hafa, mitsangana mandray ny andraikitra tandrify ianao. Izany no anehoanao ny fitiavanao marina an' Jesosy. Izany no anehoanao fahavelomana marina amin'ny finoana ao amin'ny fiangonana hita sy mivelatra eo amin'ny fiarahamonina. Meteza hamaly ny antso amin'ny anekenao ny fanontaniana petraky ny tompo aminao hoe moa tiava ianao, mba ho mpiandry ny ondrin'Andriamanitra, ka sady hanome sakafo tsara no hiaro amin'ny ratsy rehetra sy ny loza rehetra. Meteza mba ilaza teny soa isan'andro. Meteza mba handray andraikitra hampitoetra ny fiadanana mandrakariva ho aminareo rehetra ny fiadanana. Amen.